faly miarahaba anao indray amin'ity alina ity mazava ho azy fa dia ato anatin'ny fampahafantarana anao no mety hotetry ny andro raha rapitso no misy anao amin'izao fotoana izao manasa anao ary anaraka anay hatramin'ny farany mahazo vahana aloha ny tsika ny aly izay eto Madagasikara ato anatin'ny 3 andro avy vokatra zany rehetra zany dia somary angatsika hatrany aloha zany sika atoato raha hitantsika amin'ny sary zao ihany koa dia misy an'ity andian-drao an'ity aty amin'ny ranomasimbe indiana izay mikisaka manantona ny Madagasikara ka dia vinavinaina azo rotsakorana somary betsabetsaka zany any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny ka dia misy zany araka izany ny filazana miloko mavo na filazana loza manambana ho an'ireto faritra voalaza ireto dia mifaritra Analanjorofa faritra Tsinanana mifaritra Vatovavitovonany mifaritra Tsimotsinanana ary mipakatra any Tolanaro any dia ho an'ny mikasika ny any an-dranomasina kosa indray any dia rarana aloha ny fivoanany ranomasina no antsika mpanjona na mpampiasa ny ranomasina any manomboka avy aty Atsiranana ka hatraty amin'ny morontsiraky Toliara aty fa misy ny alin-drano vaventy ary misy ihany koa ny rivotra mahery ka dia tsara tsika zany raha toka tsy mendrika aloha ato anatin'ny 3 andro avy zay ihany koa no nanolorana anao ny mety hotetry ny androtsika ho amin'ny rapitso maraina azorana matevina aloha ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny raha norana malefaka kosa zany ho antsika eto amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany any amin'iny ilany andrefa ny faritry ny afovoantany moa dia somary maloka ny andro mifaritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ifandimby ny rahona sy ny masoandro fa raha ny tolakandro kosa indray dia tohatrany aloha ny orana somary matevina any amin'iny faritra Atsinanana sy ny faritra Vatovavy Fitovonany iny raha azorana malefaka kosa zany ho antsika any Antalaha Analanjorofa ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny faritra Atsimo Atsinanana azorana Tandrifindrahana kosa any amin'iny manodidina Nosy sy Ambilobe sy Ambanja iny ary any amin'iny manodidina ny Analalava iny mifaritra sisa rehetra moa dia vinavinaina saika ho maloka avokoa ny andro na andrahona ny andro fa akoatra ny any amin'iny faritra Atsimo andrefan'ny Madagasikara iny mikasika ny maripana vao vinavina raha amin'ny rapitso maraina zao dia 20 degré celsius aloha any avakina karatra any 20 degré celsius kosa ho an'ny Antananarivo sy Fianaratsoa morontsiraka rehetra dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo fa raha ny tolakandro kosa indray dia nevikevoka ny andro aloha any amin'ny manodidina ny miandro vazo sy any amin'ny manodidina ny morondava iny satria mananika hatrany amin'ny 30 degré celsius mihitsy fa ny eto amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia miraika amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo ireo morontsiraka moa dia saika amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo ny maripana raha toa ianao ivoaka reto firenena lehibe ivelan'ny Madagasikara reto dia toy izao ny mety hotetry ny andro ho an'ny Milan, Paris, Johannesburg, Nairobi zao dia saika andrahona vitsy avokoa ny andro fa amin'ny Bangkok kosa no azorana rankotroka ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia saika azorana avokoa ireo nosy kely ireo zay ihany koa no azo natolotra tamin'ny teny ity fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko